information. Misa 8 senetsa amin'izao fotoana izao ireo mpilatsaka sitrapo manirana ny Madagasikara raha ny taona 2024 no nanomboany. Isaky ny fanamarihana fahazonana ny fahaleovantena dia manomana hetsika amin'ny alalan'ny fanomezana raha maimaim-poana izy ireo. Raha ny hatreto aloha dia mbola eto Antananarivo ihany no anatanterahana izany hetsika izany, saingy efa misy paikady ny amin'ny anitaranazy manerana ny nosy. Akoatra izay dia misy ihany koa ny fanentanana natao amin'ny vahoaka ny mikasika ny tokony ananganana sainam-pirenena. Isaky ny fankalazana ny fahaleovantena ohatr'izao zahay nanomboka tamin'ny 2024 dia manome rano mpilatsaka sitrapo. Ny mpilatsaka sitrapo eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ny 2024 dia 609 000. Ny coordination nationale du volontariat dia ao amin'ny ministera ny serasera sy fifandraisana amin'ny andrim-panjakana, ministera piany mpilatsaka sitrapo. Amin'izao fankalazana zao dia ny asa taonay dia ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fananganan-tsaina, fanentanana ny vahoaka, fampahafantarana vahoaka inona moa ny dikan'io lokon'ny sainam-pirenentsika io, inona maninona tsika ny manangan-tsaina, dia rehefa fantatra vahoaka izay dia entana izy hoe ndao hatsangana ny saina. Izay eo amin'ny 700 ireo mpilatsaka sitrapo miantsehatra amin'izay eto Antananarivo, ny any amin'ny faritra efa manomboka manao an'izay ihany koa izao. Dia ao amin'ny carnaval de Mada eto Analakely zato isan'andro ireo mpilatsaka sitrapo miara-miasa amin'ny hors-tanà amin'izao amin'ny fandaminana ny site de carnaval, ny fikarakarana ny fanoronan'ny olona, dia eo ihany koa ny fanampiana ny any amin'ny ministère population, fanampiana ny any amin'ny ministère amin'ny asa ataondrareo zany. Le mpilatsaka sitrapo zany manampy an'le ministère amin'ny ohatra zao ny population mizara taona. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.